marika Ravalomanana na itsy fitenenany nanoloana mikambany aritra izay vaovao. Maternité Befelatanana tsy natao an'olona sahirana sy tsy manam-bola. Asam-pitsarana tsy ampy ny solovavy eto Madagasikara. Zoma faheniny ny volana Mey ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky kilasy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia nisy indrindra ny fihaonana teo amin'ny mpisehatra politika sy androm-panjakana fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany teny amin'ny Novotel Ankorondrano. Nahazo fanasana tamin'izany filoha marika Ravalomanana ka tonga niatrika izany teny an-toerana nafana ny adi-hevitra nandritra izany. Charmano Menjanahary, Manora Andriamalala. Tonga namaly ny antso izay nataony HCC ho fihaonana eo amin'ny mpanao politika sy ity androm-panjakana ity ny filoha marika Ravalomanana androany. Fanontaniana maro momba ny hoavy ny vahoaka malagasy no napetraky ny filoha marika Ravalomanana tamin'ireto mpikambany HCC vaovao ireto. Fotoana izay nahafahany filoha marika Ravalomanana nilaza ny tena fototra tokony hisiny fikoanandeo nasionaly na ny concertation nationale eto amin'ny firenena tamin'ireto mpikambany HCC vaovao ireto ihany koa ity fotoana ity. Fifidianana tamin'ny 2018 zare rekambany eto zao tena malala an'izy hoe zao fandehany tao dia hoy iaho hoe raha mbola misy kio farany tsy foana ny fanatenako ty le fanatenako ty ny haute cour constitutionnelle dia anisany anankiray eto amin'ny androm-panjakana miantoka ny stabilité politique miantoka fampandrosoana ny firenena ary indrindra miantoka ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana fantatrareo tsara zahany voalaza teo daholo izy ireo ny fahoriana mahazo mivoaka amin'izao fotoana izao dia mivokatra ny tsy fisian'ny stabilité politique na inona ataondreo manam-pahaizana sy milaza azy hoe tena mpanao politika mahay na olona professionnel amin'ny fandrarahana tsy andeha misy ty raha tsy anareo asise no tena mametraka tsara ny toerana misy anareo dia raha malala nefa fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no miantoko io aminareo ny lalam-panorenana firenena anankiray eto ambony tany zay nolazainao tamin'ny voalohany tamin'ny fanokoafana dia tsy maintsy manaja tsara toy ny andraka Andriamaso zay finianana voalohany ataon'ny président de la république raha vao tonga eo izy hitandro ny andraka Andriamaso aho ny lalam-panorenana fanontaniana tonga dia petrako araha izy tena voatandro ny andraka Andriamaso ve io lalam-panorenana io antsika io amin'izao fotoana izao satria nahoana no miteny izany satria firenena maro no ny rahantsika nahita fa na vilibila ray ary na teboka ray ary tsy azo ovana anatin'ny lalam-panorenana balazainareo ary navaly teny hoe misy zay zany gouverneur zany sy ny fanatanterahana azy atao inona izy ireo a tsy voalaza eo fa hoe lehibe ny faritra reo zany hoe mandrindra ny faritra zay nisy ny décentralisation satria anisany namorona zany décentralisation zany ny tena zay fanontaniana gouverneur zao tonga dia atifibena vola fotsiny dia zay hoe tena milaza tokoa fa te conforme amin'ny constitution ny fisiny izy ireo aloha re tena ataontsika miresaka ty satria ny firenena vahoaka ny tena tsy nizovony azo raisina fa tsy mitombona tompoko ina mampitombona azy hoe ireo fitoriana rehetra natao dia par voie de huissier avokoa ny pirofo nisy ny légaltime tena ekipa ray manontolo na olona expert veto na mpitsara dolo ny akamarony na olona venivelany nanampy tao dia fanontaniana ary manamafy ve ianareo fa tsy nisy ny décision politique tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny 2018 namoaka ny 1,200,000 doublon ny zay ny nataon'ny révélation nataon'ny filoha-lefitra ny CENI laza izy tsy niterena tsy nivozonana fa feo amin'ny fieritreretana lafa nanontaniany mpanao gazety raha mato ity président ny ACC tsy izy akory fa le taloha dio izy hoe nandray ireny fanapahan-kevitra ireny izahay mba tsy sy ny korotana eto amin'ny tany sy ny firenena
miarana ianao zany tsika dia zay fa dia mbola sainareo milaza hoe tena confortable nareo miasa ao dia atoko isan'ny voaka malagasy zay fa ianareo reo dia tena indray tokoa zay décision tsy mentany atsy tsy mendaniny roa fanontaniana mitoeraka ihany koa zay satria fanapahan-kevitra lehibe ho aho ny décision satria tianaja aho le institution tena tianaja aho hoe zany hoe ACC zany didy tsy azo valozana tiampiseho aho manaiky ny alternance efa nilaza aho eo amin'ny 700 fitonjato nisan'ireo le dossier reketina lefa voalaza teo a fa par voie de huissier lazain'ireo fitondra fivavahana FFM ameko ohatra anankiray fotsiny reo tamin'ny kiloloka fatimorondava navoaka reo olonireo fa nge nety nga député tao tamin'izay fotoana zay hoe tsy maintsy mahazo 80% tsika navoaka daholo reo le délégué siany reo dia terena sady ambanana basy le olona tompona ndraiky ny fivavahana miresaka any amiko ninninona tenenareo zavatra marina zany ka izay zany zavatra mbo fanontaniana petraka hoe dia tena atoko vizy zahay tena aza nanakafana re izy ty io anao nanontany aho fa tena ataoko misy proof tena proof mivaingana mitoaka amin'ny tena zay hoe tena mitombona daholo zavatra nataonay ary mpitsara tovy-lalana ohatranareo tena manana maizy azy daholo mipetraka atao miaraka ny légalité sy ny expert natsoanay dia zay zany ny fanontaniana taonay hoe araka le voateny teo hoe ty le refonte ty refonte totale voalaza ny constitution fisaka ny folo taona dia tsy maintsy ataony refonte ny liste électorale dia io le refonte totale io a tokony mba iarahana izay indrindra tiako atongavana hoe ianareo ACC afaka milaza tsara mihitsy ilaina dia ilaina ny isy le concertation nationale aloha isy ny tena consensus isy ny fiarahan-dignitreo lay tena mpanao politique ny société civile ary partenaire atsika dia raha misy io zany dia otsika amidesika hoe zone na volantia dia kely ny be somary raha mbola misy io farany dia ty zany izy tsy very ny fanantenako manantena anareo izahay manantena anareo manantena voaka malagasy sahirana fanontaniana izay ankinany ho avin'ny firenena avokoa ireo napetraka ny filoha Marc Ravalomanana ireo ny fanajana ny lalam-panorenana ny mahakasika ny didy izay ho avoky ny ACC momba ny fifidianana sy ny antom-pisiny ary ny fahatelo farany dia ny momba ny fikoanando nasionaly sy ny refonte na ny fanavaozana ny lalam-pifidianana iverenantsika eo ihany ny vaovao mahakasika ny fionana teo amin'ny mpisehatra politika teny amin'ny nouveau hôtel Ankorondrano indray efa vonona ny sary fa ivadika eo amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka aloha isika dia mitohatra anty ny fitaraina ny olona manana marary sy mipetraka ao amin'ny sy miteraka ao amin'ny maternité be felatanana mikasika ny fomba fiasa sy ny fomba fandraisany mpitsabo ao an-toerana voailikilika sy tsy misy miraharaha avy hatrany ireo olona tsy manam-bola mampitaraina ny olona ihany koa ny vola aloha amin'ity hôpitaly mpanjakana ity mialy rarinombana Mathieu Prince anarana fotsiny ny ao hôpitaly mpanjakana sy hôpitaly natao ho an'ny sarababem-bahoaka kanefa tsy izany velively ny zava-misy ao amin'ny maternité be felatanana raha ny fitarainana sesilany ataon'ireo olona maromaro nanaraka fitsaboana sy niteraka ary mbola manana marary eo amin'ity hôpitaly ity no jerena ny fandraisana aloha dia efa tsy mahafa-po satria raha tsy miavinavina dia mikitakita ny sasany amin'ireo mpitsabo sy mpiasa ao an-toerana ankoatra izay vola miopampana no manina raha te hiteraka ao amin'ity hôpitaly no lazaina fa hôpitaly mpanjakana ity satria dia andoavam-bola avokoa ny zavatra rehetra ao an-toerana raha no lazain'ny fanjakana nisy fotoana fa maimaimpona ny premier soin vitan'ireo dokotera sy mpampivelona sasany ao amin'ity hôpitaly ity mihitsy aza no mitaza-potsiny ireo olona tsy manam-bola na dia efa nefatra amin'ny ainy ilay marary aza araka ny fitantaran'ireo olona mpitondra mpiteraka sy marary ao an-toerana nanatry maso sy niarany ny zava-misy mila manomana eo amin'ny efatretsy eo fa raha fahakeliny raha hiteraka voabasa raha toka tafakatra ny amin'ny iray tapitrisary ary raha hididy ilatsaka kely amin'ny vola omanina raha hiteraka ny amin'ireo hôpitaly tsy miankina izay manome fahafaham-po nanambara nefa ireo manana marary sy mpiteraka fa matoy izy ireo mamonjy hôpitaly mpanjakana dia noho ny tsy fananana tsy araka ny eritreretina nefa ny zava-miseho ninay zao malariva ohatrany teo tamin'ny ray sasany teo ny zazakely nay niditra tany ambony dia androany hono ny avoaka andro zareo dia efa nanoratra zavatra be dia be izy fa hoe solon'le ronono hoan'le zaza ho malony ronono ray boaty possible ve zazakely voateraka ndraiky andro dia alany ronono ray boaty tsy fatako aloha
fetsifetsy zareo ary le fitiavatena zany tsy mampivoatra atsika mihitsy ny anay nididina de mafana hoditra le zaza de efa teneninay hoe mafana le olona de ohatran'ny hoe mijerijery fotsiny zareo nefa ny anay tsy taratasy fa vola ny anay mialy ohatranay zao sahirana ray aman-drenay mpanasa lamba fa fotsiny zany hoe ny bazin'le izy hoe zay zany mba niezaka zay taranany de mba afaka mifandrombo na zay mianakavy na me vola ny fonsenan'le zandrinay fa teo amin'ny 4,5 millions teo mbola tsy ampera mbola mitady vola zay am'izao sitsika miresaka zao mampalahelo ny tsy manana mafy be le mahazo anay hatramin'ny zanak'olona rehefa tsy manam-bola dia amidiny zareo la zay mifamaty tomany le ramse zay niaraka taminay tolakandro tomany hoe tsy manam-bola ozy izy de tsy hitako moa zay atao anasiko ny anay koa raha tsy hitanay lalao ain'olona zareo satria raha fantany zareo aina mitovy aminazy le ain'le olona ao de namonjy izy eraka normal le vadiko fa amin'izy niditra kovezy le zaza nefa le en kovezy zany andro alina rapitso telo alina de nikotsy nefa amin'io efatra isan'andro tsy maintsy fidina sy nikojakoja alcool sy ny rehetrarehetra tafiditra eo amin'ny 5 alina eo zany isan'andro indray an'le ronono nefa misy efatra alina misy 5 alina de zay nefa tsy ampy vola nefa tsy maintsy vidina tsy azo mifampirarana izy fa tsy maintsy hoe vidina foana io fanafody io rehefa tsy tonga eto izy nareo de tsy maintsy menay amin'ny polisy ny zaza ny amin'ny polisy any ny zaza izy de ny amin'ny polisy indray nareo maka ny zaza io dokotera ny tena zany zany efa nanapa-kevitra hoe tsy vitako tsony zany fa aloha hody zay tsy manana tsy sanko hohanina eky zay ny zaza mbola madinika fa de manofatra zay mbola mitrosa fanafody azy ao de tsy fantatra hoe ohatrinona ndray zany vola aloha rehefa andeha izy vao mijery anao de manoratra taratasy ordonnance izy zay tsy manam-bola tsy tonga anao de jerijery fotsiny anao de taraiky anao zay manetra ny isain'ny mpitondra fanjakana ireo olona mba hijery akaiky ny zava-misy satria de efa miantra manaina ny fomba fiasan'ireo mpitsabo sasany ao amin'ity hopitalim-panjakana ity ho fatifaty foana ny voaka malagasy indrindra fa ireo sahirana sy tsy manam-bola raha tahaka izany daholo ny fomba fiasan'ireo dokotera sy mpampivelona any amin'ireo hopitalim-panjakana aiza veka voametsika dia vola Ankoatran'ny PAT-na ny personnel administratif et technique eny Ankatso araka izany dia nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana ihany koa any Androany ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny CROA na ny SPC eny amin'ny université any Ankatso ho any Androany. Antony ny fahatarany karama Trandy ary ny fitakina ny amoana ny karama volana Aprily. Tapakarina nandritra izany fivoriana izany fa ampiato ny asa mandraray andreketan'izy ireo manomboka Androany eo anivon'ny SPC mandra-pivoahana izay karama volana Aprily izay. Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince atrany. Efa heritaona izao no nisy fahatarana foana ny fivoahan'ny karaman'ireo mpiasa misy 200 eo anivon'ny CROA eny amin'ny université Ankatso. Raha tokony handre karama manomboka ny 7 ka hatramin'ny 9 ny volana Desambola ny volan'izy ireo, tsy mivoaka izany raha tsy 20 andro aty aoriana. Miaina anaty fahasahiranana avokoa nefa ny ankabeazan'ireo mpiasa satria maro amin'izy ireo no mody alavitra, sy mamelombady amanjanaka ary manofatrano. Efa nisy ny fitarainana nataon'ny syndicat mikasika izay karama taralava izay ny volana Janoary sy Febroary lasa teo, saingy toa manao be marenina tsy mamany olana ireo tompon'andraikitra. Antony nandraisany eo anivon'ny SPC fa napaha-kevitra ny ampiato ny asa mandrarahan'izy ireo mandra-pivoahan'ny karama volana Aprily. Napa-kevitra zany ny syndicat ny mpiasa eto amin'ny CROA fa hanao fivorim-be tsy ara-potoana Androany andinika momba ny zava-misy eo anatrehan'ny fandraisana karama efa taralava. De nanapaka zany ny fivorim-be Androany fa anatsahatra ny asa mandra-pivoaka ny karama volana Aprily fa ny tena olana zany isaky ny andray karama zay de miandry volana manaraka foana indraindray efa miandry efa 20 andro aoriana tokony andraisana karama ohatra ny mpiasa-panjakana rehetra vao mandray le karama nomboka hatramin'ny voalohany taona. Tamin'ny herintaona efa nisy ny 5 volana voalohany zany zay efa volana Martsa aloha zay vao nandray karama Janoary sy Febroary de volana Jona ndray zay vao nandray ny Aprily sy ny Mai de ohatr'izay foana ve zany le iananay tsy hainay hoe aiza loatra le olana nefany efa nandeha ny digitalisation efa vita efa fantatra zany zao hoe izany mpiasa-panjakana izany tsy mpiasa-panjakana. Mbola olana hafa sedren'ireo mpiasa ny CROA ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana entin'izy ireo manatanteraka ny asany. Ny CROA izay tsara tsy ahivina fa miandraikitra ny fanadiovana sy ny fikarakarana ny tranon'ny mpianatra toy ny fanamboarana ny tafo simba na ny varavarana potika. Manenjika ireo mpangalatra tafiditra ao amin'ny faritra misy ny siten'ny mpianatra ihany koa ny agent de sécurité an'izy ireo. Ankoatra izay, mikarakara ny taratasy ilain'ny mpianatra ho an'ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny sité ihany koa ny CROA. Izany hoe raha bangona tokana mitana ndraikitra lehibe eo amin'ny fiainam-pianatra izy ireo.
Any Assane Croix dia manadio izay voadio satria le toeram-pianarana zany dadasika loatra. Misy mpianatra eo amin'ny 7 arivo mahery nefany ny croix izay teneniko izay hoe roapolo sy roanjato dia misy eo amin'ny ataontsika hoe 50 eo ny mpanadio na ohatray dia tsy ahasehaka an'le izy rehetrarehetra ny fitaovana raha teo tsy misy ny croix hatramin'izao aloha mbola tsy nahazo fanampiana rabola zany hoe mba ahafahana manatanteraka ny asany manao antsova amin'ny tompona ndraikitra izay hoe afainganina ny famoahana ny karama satria ny karama dia zavatra tsy maintsy aloha ary ny asany mpiasa matomba indray karama. Miasa aza ny mpiasan'ny croix izao ny zava-misy eo amin'ny tranon'ireo mpianatra meka efa hampiato ny asany izy ireo anao ahoana ry zany eny an-toerany. Any Toamasina kosa indray dia mitaky ny amoahana ny naman'izy ireo nampidirina amponja sy nandritra ny fitokonana fitakiana avantsym-pianarana ny mpianatra mivondrona ao amin'ny Triangle du Nord ao amin'ny Universitény Barika 5 any Toamasinandy. Efa telo volana izay ity namana ity no nampidirina amponja antony anaovana izao fitakiana famoahana izao. MDS Toamasina. Nanao fihetsiketsehana fitakiana ny amoahana ny naman'izy ireo nampidirina amponja efa ho telo volana izay ireo mpianatra mivondrona ao amin'ny Triangle du Nord ao amin'ny Universitény Barika 5 Toamasina. Nandritra ny fihetsiketsehana ny takiana ny andaovana ny vatsim-pianarana no nisamborana ity mpianatra ity. Raha ny fanazavana nataon'ny filohan'ny Triangle du Nord takian'ireo namany araka izany ny amoahana tsy misy atakandro ny naman'izy ireo nampidirina amponja vokatry ny fitakianan-jony teny vatsim-pianarana izany. Tsy hijanona ihany koa ny hetsika raha tsy mivoaka ny naman'izy ireo. Fararotin'olo fagnajana-tegna ataonay eritreritindrolo alifagna ary zay na tonga zay nangita agnatin'ny telobolana tsy hoe zay tsy afaka mihetsika tsy hoe zay olo paradada fa zahay magnaja-tegna fa olo kosa tsy magnaja-tegna ka manomboko niany zahay dia mitaky tsy misy atakandroa ny amoana ny raha lanay Bernesta satria nomena feham-potoana lava ny fanjakana amoaka ny rariny tao anatin'ny telo volana fa tsisy initiative amoaka zay ny rariny zany fitondra fanjakana ka noho zany takinay manomboko niany ary tsy mijana raha tsy mivoaka namanay. Ireo mpianatra avy any amin'ny faritany Nantsiranana, Mahajanga ary Toamasina mandrato fianarana ao amin'ny Universitény Barika 5 no mivondrona ao anatin'ny Triangle du Nord. Saripady ny asa pitsarana mbola maro anefa ny olana mianjady amin'izy ireo amin'ny fanatanterana ny asa manoloana ny kolikoly sy ny tsindry samihafa eo am-panatanterana izany. Andro Miaradina sy Tokra Marla. Tsy ampy ny mpisolo vava miasa eto Madagasikara. Saika eto Antananarivo avokoa ny antsasa manelan'ireo. Arivo mahery ny mpisolo vava manerana ny nosy ka ny enjato eto an-drenivohitra avokoa. Misy mihitsy azy ireo faritra tsy manana mpisolo vava mihitsy. Zava-dehibe ary tokony hametrahana azy ireo anefa isamparitra satria izy ny olo-pirenena feno ny misitraka mpisolo vava iray rehefa manandrara iny amin'ny fitsarana. Aka fotsiny izao fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambovobe mbola tsy misy mpisolo vava na ray ary. Fitsarana ambaratonga voalohany ao Port d'Hergé nisy anankiray tany efa tsy misy tsony amintsika miteny izao. Fitsarana ambaratonga voalohany ao Mampikony mpisolo vava ray ihany no miasa any. Mbola maromaro ny fitsarana ambaratonga voalohany mitovy amin'izy ireo. Ireo zany ny tokony ho fenona asiana mpisolo vava satria ny olo-pirenena rehetra tokony hisitraka an'izany hoe zony fiarovana zany, zo fototra ny zony fiarovana dia tokony hisitraka an'izany ny olo-pirenena rehetra dia ho aprisihana zany ny mpisolo vava tanora andeha anatevi-daharana any amin'ny faritany rehetra. Maro ny tsindry miatra amin'ny mpisolo vava sy ampanatanterana ny asany ary misy eo amin'ny endriny maro samihafa izany. Eo ny fidiran'ny politika sy ny fisiana kolikoly amin'ny raram-pitsarana izay anaovan'izy ireo antony hijerena akaiky izany na dia efa misy azy ny paikady hoentina izy ireo miatrika sy manafony izany. Tranga izay misy fiantraikany betsaka amin'ny fiarovana ireo voapanga ka takin'izy ireo ny fahaleovantena ampanatanterana ny asa. Entitra nefa ny fiarovana ny mpisolo vava eo amin'izay sehatra asa izay hoy ny filohany ho lavitra izy ireo. Misy ny atao hoe risque. Ny asa ny sehatra sasany eto amin'ny fitsarana mety mahazo hoe indemnité de risque izay mpisolo vava tsy mahazo an'izay indemnité de risque izay fa izay le antsoina amin'ny teny frantsay hoe risque du métier. Misy ny tsindry samihafa, misy ny fampitahorana, misy ny efa mpisolo vava, misy ny anambana basy fa izahay eto amin'ny ho lavitra mpisolo vava tsy anaiky mihitsy raha toy ireny zavatra ireny mbola misy ny fiverenany fa tsy maintsy izahay ho lavitra mpisolo vava mihitsy ny tory an'izay olona
izay mataoko hoe manakatsakana ny fisitrahan'ny olona iray an'izay zony fiarovana izay. Tsy tokony mihitsy zany misolo vava ho teriterena na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Mpianatra raha ho mpisolo vava 7 menandano nanao fianianana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana nosy io maraina io. Asa mavesatra kanefa tsy maintsy antsoroana ny asana mpisolo vava. Dingana maro no tsy maintsy lalovana vao afaka miditra ao anatin'ny lavitry misolo vava eto Madagasikara. Takina amin'izany mba olona raiky amin'ny 20 taona no mihoatra teratany malagasy ary manana mari-pahaizana maîtrise en droit araka ny andininy 17 amin'ny lalàna ray sy 2 tsipika aotra eniny. Fianakaviana 20 eo moneny Ambohidro avaratetezana no terena hiala amin'ny toeram-pivarotana ny velomany hatramin'izay. Fantatraraky ny fitarainan'ireo mpivarotra mantsy fa omena olon-tokana izay teratany vahiny ka tsy azo hivarotana intsony eo amin'ny tsenan'izy ireo. Asinandria Malala, Tokatra Marla. Fianakaviana 20 mahery kely eo no very fivelomana no ny tombontsoan'ny olon-tokana. Naneo ny alahelo ireto mpivarotra amoron-dalana ireto satria terena amin'ny fomba rehetra hiala eo amin'ny toeram-pivarotana izy satria nanangana ny teratany vahiny vavahady lehibe eo amin'ny toeram-pivarotana izy ireo. Tonga mandrahona azy ireo hatramin'ny mpitandro filaminana kanefa tsy omena toerana hivarotana akory izy ireo. Manalana eto tompoko orinasa Someto dia raha matolova ato amin'ity tsanambadiko ity dia akila bodaolo tompoko dia izay tompoko manamapy fa resaka kolokolo ny fanalanana eto satria nitsinjo rehetra tompoko mandeha tondraha mipibondrona izay eto tondraha mifokotany izay eto atao aterisetra ampelanay tondraha amin'ny polisy izay tompoko malo izay nakariny tany amin'ny polisy. Tsy meny taorana zave tsy mahita taorana hono izy fa izay tompoko ny demerita toerana hivarotanay. Raisin'ireo mpivarotra ho fanaovana tsinitsino azy ireo moa ity tranga ity. Satria na vitsivitsy ary zay maro ihany zay no karakara fiainan'ny ankonana. Misy maromaro zay satria ny zanakanay 5 tsirairay efa misy olona 20 mianaka zany zay no very asa ka noho izany dia mangataka anareo tompona andraikitra zay indrindra fa ireo conseil en commune eto Andrenivohitra tokony hijery an'ity toejara ety amin'ny fokotany misy anay ity satria misy tokoa ny herisetra misy ny didijadona fa omenan'ny olon-tokana ny tany ka tseky anay zay fa izay dia vonona hijanona eto hatramin'ny farany satria tsy misy foto-drafitrasa azo amin'izananay mpivarotra tompo. Nopetandreo mpivarotra sora-baventy tahaka izao moa eo amin'ilay vavahady lehibe. Efa mambolana maro kosa izao no tsy nisy nanala ny fako eny Ankasina ka manentsina ny lakan-drano fa indrindra moa dia mampitondra fahaisana ny mponina manodidina. Andimiaratina, Tokatra Marla. Miara-miaina amin'ny loto ireo mponina manamorona ny lakan-drano eny Ankasina. Efa mambolana maro izao no tsy nisy nandroaka ny fako ka manentsina ny tatatra tsy ahafahan'ny rano mikoriana araka ny tokony ho izy. Olana fototra lehibe ny fisiana dabapaky eo ambony tetezana raha ny filazan'ireo mponina ka very anaty rano rehefa feno izany. Ireo mponina ihany no manana raha mampandroaka fako rehefa tena betsaka izany fa tsy hita mihitsy izay fandraisana andraikitra atao ny manam-pahefana tompona andraikitra. Efa ray volana mahery tany ho any izao io tsisy fa ohatran'io fa izay tsisa miezaka manodidio kely eo rehefa azotiny ankizy. Satria misy an'ilay poubelle ery amin'ny pont ry zany io zany tena hitako problème voalohany indrindra aloha dia le fako zany raha vao mandeha an'io dia mitomby eto amin'ny hitanao ilay tetezana iva be ilay izy dia tsy esana zany le vacation le rano dia izao hita rahantsika mahitsy zao tsy hitanay moa zany izay atao fa dia mena ny zava-misy zany mena ny zava-misy satria tsy afaka morsa ianao mety hiteny any amin'ny fokotany ianao mety tsy andraikitsy ny fokotany nefa n'ilay izy vany commune nefa io zany raha ny tena marina raha mbola olona ny akan'io hoe olona amin'ny angatsany tsy mety fa io tokony hoe apôclin zany makana le canal efa marivo le fako tsy haiko hoe misy manakarama ve sa tsisy manakarama le mpanalana io dia tsisy nanadotry tsy haiko efa hotely volana eo ngamba zay itsy ambany itsy koa zany nanaovandrareo an'le pont izy kely ohatry zao le rano dia tsy tapavoaka mihitsy le fako. Lasibatra amin'ny fiakaran'ny rano rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra ireo mponina saingy tena voamafy tamin'ny farany teo avokatra ity fako misavovona ity. Tsy vitan'izay fa mifandimby marary ihany koa ireo ankizy madinika sy ireo olona marefo vokatry ny fofona maimbo. Efa nisy ihany ny resaka nandeha fa isy netetika sa fanamboarana ny lalana manamorona ny lakan-drano saingy tsy hitsy izany mandraky tiany androany.
Da nisy ihany sy fiakaran-drano hatramin'izay fa tamin'ity zay mbola tsy satra zany hoe traboana zany to anaty trano nakany amin'ny traboana fa tamin'ity tena tafiditra any anaty trano mihitsy ny rano. Le fahasalamana aloha le ankizy tena marary lava ny anay eto ny kohaka ao ny seposepotra. Ny fandraisana andraikitra aloha tena tsisy aloha sarotra kosa mandainga dia ny antsoava taona zany mba hijereny any aty amin'ity parti ity betsaka ihany zany ny parti ohatr'izao nefa ny vita misy voakarakara fa tsy haiko ty quartier ty zany ohatrany tsisy pijery mihitsy moa zany misy projet ny fanjakana hoe anao bordure an'ity lalanyity zany ty lalakely ity eo atao bordure io arateria kateria hatramin'izao izy mbola tsy fantatra ihany zay hoe rovinana no mety ho tonga efa natao mihitsy ary ny fandrefesana tamin'ity toeranyity hatramin'izao zany mbola tsy hitanay azy hoe fikarakarana n'izay zavatra zay tokony mbo jeren'le fitondram-panjakana ihany le toerana misy anay ohatran'izao satria mijaly amin'le resaka fako aloha ray tena voalohany tsika ny hoe midradradratra hoe mila mitandrina amin'ny ohatraohatran'izao ny coronavirus ny anefa ny na fako sy isan-karazany aty. Tsy ny eto ankasina ihany fa saika niponina Antananarivo amin'ny ankapobeny mihitsy no miara-miaina amin'ny loto ankehitriny na ny anaty tanàna zany na manamozona ny arabe. Betsaka ny fako tsy voaroka ny fako izay efa miverina amin'ny kominina no mitandana ny sampandrarapana lavafako fa tsy tony teo aloha intsony. Ankoatra io dia mampiteny moana ihany koa ny faratsindalana eto amin'ity renivohitry Madagasikara ity ka miteraka tsy fitezana maro sy manohy toina ny andavanandro ny ponina atao ny fitoana ny fifamoivoizana sy ny sisa. Raha tao banky tokana tsy misy vofeny be ny tanàna sy ny ekipany Miverina mirongatra indray ny Andiambala lampanimba-voly ao amin'ny komina Mandabe ty sirika ny Mahabo amin'izao fotoana izao ka ny fambolena rehetra misaika lasibatra amin'ireo Andiambalala raha ny famitambavao any an-toerana efa miparitaka manenika ny arabe ny Andiambalala ka hanaovan'ireo tantsa Antsoavo mijerena vahaolana aingana manoloana izany. Ahina hitondra voka-dratsy eo amin'ny vokatra ny tsy fahafehezana ny firongatra ireo Andiambalala ireo raha ny fitarainana nataon'ny tantsa any amin'ny distrika ny Mahabo hatrany. Fanatanjahantena nangataka tamin'ny Confédération africaine makasika ny baolina kitra na ny CAF ny avy eo anivon'ny Fédération malagasy ny baolina kitra mba hanemorana ny daty ny lalao roa voalohany amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika 2024. Maro amin'ireo pilar ravinahitra sy mpilalao malagasy no tsy ho afaka hiala amin'ny firenena misy azy raha tsy ny 2020 sy ny 2030 volana Meka ho sarosarotra amin'izy ireo araka izany niatrika ny lalao ifandonana amin'ny ekipany Ghana ny voalohan'ny volana Jona. Raha tsy aivina dia tsy afaka nanao ny lalao fanazaran-teny izay tokony natao tamin'ny volana Martsa ny Baria no ny disadisa n'izy teo anivon'ny Fédération. Ao amin'ny vondrona eo no misy ny ekipa pirenena malagasy miray vondrona amin'ny Ghana, Angola ary Centrafrique. Andrasana araka izany izay mety ho valiteny avy eo anivon'ny FIFA manoloana ity fangatana ity. Ny maresaka iray sampirenena dia miverina mirongatra indray ny valana aretina Covid-19 any Afrika Atsimo tato anatin'ny andro maromaro izay. Raha ny tarimarika ofisialy ny voakomaly alakamisy dia anarivo maro ny voamarina fa mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ny 420 ora monja. 420 kosa ny namony ainy araka ny fanambarana ataon'ny OMS dia ilay sous-variant any Omicron ity mandripaka any amin'ity toerana ity. Onjalalaina raha naivomanana Andry Rakoto Malala. Mihoatra ny 10 ireo Afrikanina tatsimo no nifindran'ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora raha ny antotanisa navoaka ny Ministera ny Fahasalamana ny an-toerana. Nahitana tranga vaovao miisa 7,709 tany an-toerana raha ny antotanisa ofisialy navoaka ny laboratoara iray any Afrika Atsimo ny alakamisy lasa teo. Mahery ny ampaefatra ireo olona nanaovana fitiliana dia nahitana valiny miaba avokoa. Ity taremarika ity no voalaza fa ambony indrindra tany an-toerana tao anatin'ny volana maromaro izay. Misa 420 ihany koa ireo maty vokatry ny valanaretina Covid-19 raha ny antotanisa ofisialy nivoaka omaly alakamisy. Nanomboka tamin'ny faraparany volana Aprily no niditra tao anatin'ny onja vaovao ny Covid-19 ny tany Afrika Atsimo antony nampiakatra be ny taremarika tao anatin'ny andro maromaro izay. Raha ny fanambarana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS dia ny sous-variant ny Omicron, ny BA.4 sy ny BA.5 no mandravarava any Afrika Atsimo amin'izao fotoan'izao. Mbola tsy fantatra kosa loatra eto ny tanjaka ireo sous-variant ireo raha ny fanambarana nataon'ny OMS hatrany.
manoloana io firongatry ny valin'aretina covid-19 io indray any Afrika Atsimo dia no hamafisina ny fanentanana ny olona no vaksiny ary koa ny fampiarana ireo fepetrasakana. Ny vaksiny any aloha hatreto no fiarovana ara-tsiantifika azo antoka fahafahana miady amin'ity valin'aretina ity. Raha ny tarehimarika hatrany dia 570 isanjato n'ireo olona voasikajy ao anatin'ny salan-taonan'ny olon-dehibe no efa vita vaksiny miaro amin'ny covid-19 any Afrika Atsimo. Fa anisan'ny tonga niatrika ny fotoana tetsy amin'ny Novotel Ankorondrano ihany koa moa any androany ny teo anivon'ny antoko HVM nombokevitra tamin'ny tokony irosona amin'ny fikanando nasionaly ihany koa ity atoko ity. Charmaine Menjanahary, Manora Andriamalala. Navaivay ny fanakianana nahazo ny HCC izay andram-panjakana piaro ny lalana fototry ny firenena dia ny lalam-pandrenana izany. Nahitsy ny mpanao politika ny laza fa petsaka ny tsy fanarana ny lalam-pandrenana izay mitranga ary ny fitondrana no manao izany. Kanefa dia mitazam-potsiny ity androm-panjakana ity. Fanontaniana mipetraka, inona marina ny tena antom-pisiny HCC na ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana eto amin'ny firenena manoloana ireny tranga ireny. Zay zany ny tena mba remarika voalohany hoe raha aminay dia tsy mety intsony lay filazana fotsiny hoe io ny lalàna. Ampin'ny sasany ary moa hoe io no nataonareo. Fa matotsika manao tombana dia misy jerevana zany hoe inona zany ny alatsarana azy fa tsy misy olona anao tombana ho any amin'ny ratsy akory. Prinsipa ny resahana amin'izay satria tsy azo ivalozana tandro toy ny anak'Andriamaso ny lalàna velona ny rahantsika ny aina tompoko fa manao ny tsy mety ihany koa tsy miteny olona fa ny système sy l'institution mitsabaka any amin'ny zavatra tsy tokony anapahany mananana amin'ny fahefany ny HCC, mitsabaka any amin'ny raha politika ny HCC maka décision politique rehefa mahita ny HCC mamedidy miteny filoham-pirenena hoe raha vao ny gouvernement avoy ny lalàna milazany zany tompoko fa manana fahefana zany lehibe ny HCC. Volazany Andriamatora Valomanana teo ny hoe tamin'ny tena président Sénat dia tafitohana mihitsy tamin'ny resaka gouverneur tsy verenako fa ny raha antsika mahita hoe inona ary ty dia mba nilalorana fotsiny zany hoe vetivety kely io hoe fa tsy maintsy atao manara-dalàna be zany. Fifidianana Sénat naka ordonnance amin'ny filohan'ny république rehefa nekeny tao amin'ny Sénat hoe eny ary fa tsy misy ny Assemblée nationale fa ianao dia afaka maka ordonnance. Naka ordonnance momba ny Sénat izy fifidianana Sénat tsy lovana mihitsy ilay article atao ambany tao momba ny collège électoral fa nanao itsin-dalana ny gouvernement sy ny HCC nilaza hoe alao andeha io fara-dalàna io. Président Sénat tamin'izany dia manontany tena hoe lalàna inona moa tompoko zany sa influence miza no nitondrana an'izany teto amin'ny firenena. Tompoko inona ny zavatra mitranga ankehitriny aza raisinareo nareo tsirairay avy fa prinsipa ny resahana. Izy anareo izy isika maninona no mpitsara zao mpitsara daholo nareo rehefa mitsara tompoko fafantaranay azy raha fa misy fifandraisana amina le olona le mpitsara le olona ho tsaraina dia tsy mahazo mitsaranyiny ny mpitsara. Za tsy dia mahay lalàna fa mba fantatro kely zany. Any amin'ny déontologie ny avocat raha vao manana fifandraisana amin'iny dia tsy afaka se constituer le avocat satria manana rom-pihavanana amin'ireo olon'ireo. Inona ny fomba mampanao oentin'izao fitondram-panjakana zao ankehitriny mametraka ny olona amina sehatra anankiray oentina nefa hitsara ty zavatra mamayntsika ity dia ny fifidianana. Nanamafy ny teny nataon'ny filoha Marc Ravalomanana arak'izany ny tenany ny mba irosona amin'ny fikonando nasionaly ka ahafahana mijery ny fomba ahafahana mametraka fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Androm-panjakana ny HCC teo aloha kanefa dia ireny ny arahana hita ireny ny fomba fiasany ho hiatrany ny fanazavana.
araka izany dia nahitana mpisehatra politika maro nanatrika ity fikaonan-doha sy fihaonana teo amin'ny HCC ity teny amin'ny hôtel ho an'ny Androany. Tao anatin'ny fitakinana vaivay izay nahazo ny mpikamba ny HCC Androany ireo dia nanome toky ho an'ny mpanao politika tonga niatrika sy namaly ny antso ary ny vahoaka malagasy araka izany filohan'ny HCC fa hiova ny fomba fiasa. Tsy sintsony izy ny azo raisina fa tsy mitombona manomboka izao fa ny marina no ampanjakana. Araoary ny fanadihadiany Germano Menjanahary sy Manorandre Malala. Tsy hafa ny ala fa tsy maintsy namaly ny fanontaniana ireo mpanao politika tonga niatrika ny fampiatsoana nataony ny mpikambany ny avavao eo anivony HCC. Ny rarakopana ny fanakianana saingy niezaka ny ala andraikitra sy nanilika izany tany amin'ny mpikambany HCC teo aloha ny mpamaly ny fanontaniana. Nambara ny filohan'ny HCC vaovao anefa fa tsy hisy intsony ny azo raisina fa tsy mitombona ary io vatanteraka ny fomba mifiasa eo anivony ity androm-panjakana ity. Fa ny zavatra azonay lazaina nareo kosa dia tokony nominainareo fa hanao tsara lavitra kokoa noho ny izay teo aloha mba tsy heverena izay tsy io fa tsy ampiasaina intsony le tsy azo raisina fa mitady voamolona zay amorona zavatra hafa satria efa be pentina loatra zay voamolona zay. Mbola fihaonana voalohany teo amin'ny mpanao politika sy ny mpikambana vaovao eo anivony HCC ity mitanterahana androany ity. Andrasana kosa ny tena fomba fiasa mendrika ilay androm-panjakana araka ny fampanantenana nataony filohan'ny HCC vaovao ankehitriny ity. Ajantsika hatreny vaovao mahakasika ny fihaonana teny amin'ny hôtel iny fa mbola miteraka resabe iny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny ary mbola mitany isan'ny mpanara-baovao ny mahakasika indrindra ny filarana azy ny Madagasikara tamin'ny fanadihadiana nataony Reporters sans frontières amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Androany dia mpanao politika iray no mitondra ny fanazavany sy ny heviny mahakasika izay. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Alalao ny asa fanaovan-gazety raha te ampandroso ny firenena hoy ny mpanao politika iada. Zo fototry ny vahoaka malagasy araka ny voafaritra ny lalam-panorenana ao amin'ny andin'ny fahafolo ny fahalalany ny mpanao gazety manao ny asany ary mafisy ny ao anatin'ny andin'ny faraka amby folo fa mananjo alala vaovao ny tsirairay avy. Tsy izany nefa ny zava-misy fa samy nitsakitsany izao fitondrana rajoelina izao avokoa ireo andin-dalàna ao anatin'ny lalam-panorenana ireo. Voateritery ny mpanao gazety manao ny asany ary ireo vahoaka malagasy ivelana Antananarivo dia niverezan'ny fanjakana rajoelina zo satria tsy afaka mahazo vaovao avy amin'ny mpanohitra ao anatin'ny MPS intsony izy ireo. Tsy androso mihitsy nefa ny firenena raha terena tahaka izao ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Be dia be ny olona ohatrandry Berija nilaza n'izany tsy fetezana izany ny giadra. Be dia be ny olona nilaza momba ny tsy fetezana tamin'ny Covid rehetrarehetra sahirana ka ny olona amin'izao ohatrandry mpanotsaina Antananarivo ry Clémence ary Rira Faralahy reny izay miezaka milaza ny marina dia efa miroso amin'ny filazana ny marina amin'ny tsy fatahorana intsony ny gadra ACO na ny fanonganana. Izay zany efa tsy maintsy manana an'izay fahasahiana izay zany ianao zay vao afaka ka ny mpanao gazety koa raha tena hoe tiana tanteraka ny asany ao anatiny zao fahaterena zao zany dia tsy maintsy mieritreritra an'izany nefa ny fataro fa nareo koa manambady aman-janaka dia sarotra be zany ny eritreretana eto amintsika hoe handroso ilay demokrasia, handroso hanao ny asany araka ny tokony izy ny mpanao gazety nefa ny fantatsika tsara fa ny asa fanaovan-gazety ny fampahalalam-baovao zany no anisan'ny fototra iray lehibe ahafahan'ny firenena mandroso, ahafahan'ny vahoaka mandroso satria raha tsy fantatra ny vahoaka aiza marina ny lalakalehan'ny fitondrana tsy afaka iroso mihitsy izy ary zany ny olana amin'izao. Tsy miasa ny mpanao gazety, tsy afaka manao ny asany dia tsy fantatry ny olona hoe todika makaizy ity firenena ity dia lasa mifanometsiny eto tsika. Be dia be mihitsy ny vaovao tsy hoe tsy ny mpanao gazety tsy ny mpilaza vaovao akory ny tsy te hilaza ny vaovao fa be loatra ny fahatahorana. Araka ny fanadihadiana navoaka ny RSF na ny Reporters sans frontières moa dia niempotra ary vertoerana raika amby efapolo be zao isika eto Madagasikara raha momba ny fahalalahany asa fanaovan-gazety no jerena. Tsy mahagaga araka izany raha miempotra ihany koa ny laharana misy a Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra.
miororo tanteraka ny fitondrana ho ny solombavambahoaka voafity amin'ny anarana tokoty matao anatin'ny fandaharana miara-manonjy ho abaribary io re zay minity tsy manaiky ity fitsipaham-pitokisana ity ho iatrany izy satria izy ireo ny tena fahavalo-pirenena tsy mitsinjo ny malagasy ao anatin'izao ady sarotra izao. Arahoary ny mahakasika izay fintin'ny avitra solondraibe sy tahiriny aina. Tsapasita amin'ny lahateny ataony ny fitiavan-tseza diso tafahoatra ataon'ireo lehibe an'ny androm-panjakana manoloana ny fanizingizina ny vondrona parlemantera tim ny fitsipaham-pitokisana. Ifantaratra ombenombeny fa mora miova amin'ny teny omeny ny mpitondra isanambaratongany ary isan'ireo tena fanetrobe ny firenena izany. Nitondra ny heviny ny solombavambahoaka mikasika ny fanambaran'ny lehibe ny governemanta izay nilaza fa fahavalo-pirenena ny fametrahana ny fitsipaham-pitokisana. Ny ady ao Ukraine sy ny fandalovan'ny rivo-doza ary ny Covid-19 hatrany no ialokalofana amin'ny tsy fahombiazana. Nilaza sy nanamafy ny solombavambahoaka fa ny vahoaka mihitsy no efa leo ny fomba fitantanana mamohy hatramin'izao ka izay indrindra no antony hanaovan'ny vondrona parlemantera tim ity motion de censure ity mba ho tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny malagasy hatrany. Ny vahoaka mihitsy no mitaraina zany amin'ny solombavambahoaka ary tena hoe ny solombavambahoaka mahita ny fahasaranany olona satria ny solombavambahoaka ny olom-boafidy voafidy teny fotony mahita ny marary ny olona. Ny député tim rehetra dia efa nanisy foana ary miteny foana ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity dia tsy mahagaga raha ny député tim no efa nitarika efa ela zany hoe allo atao ty motion de censure ty fa efa tena hoe tsy tokony hitondratondra reto mpitondro reto tsy député tim rerano io efa betsaka ny IRD no resaka taminay ny indépendant no resaka aminay dia io mahay volotratra io daholy izy menakavy miady trano izay solombavambahoaka kosa tsy mahita tsy mahiratra amin'ny masony ka mikobo mava amin'izao fantranony vahoaka izao izay solombavambahoaka ka tsy samanao siny amin'ny fanalana amin'ny fandravana n'ity gouvernement ity izay hita tena hoe miteraka fantrana ho an'ny vahoaka dia izay ny olazana hoe fahavalo-pirenena izy. Mibaribary toy ny vaiakandrona ny fanapahan-kevitra tsy mandeha amin'izay loany nataon'ny fitondrana ho iatrany ny fanambaran'ny solombavambahoaka. Toa andrakandrana foana ny fomba hitondrana ny firenena ohatra amin'izany ny resaka fampiakarakarama izay noraisina kanefa tsy mifanaraka amin'izay tokony ho izy misy ny tombo sy ny ala. Fampitombona ny karama tao inge sao de tsy hainy le mpitondra ary fa tsy hoe amin'ity volana mety inge na juin zany io fampitombona karama fa io ndraisinareo inge dia atao amin'ity taon'ity io amin'ny 2023 io amin'ny 2024 na ny ministera nkika zao tena tsy mandeha dia satria anao tsy mahay mandany tsy mahay mijery tsy mahay mandany zany nareo ny vola miditra zara fa miditra nge zao ny réalisation jereo ny exécution budgétaire tena tsisy zavatra mandeha mihitsy zany amin'le io tsy hoe fankalana io fa nareo miteny chiffre aminay amin'ny fahaizantao dia izay koa nge maheno io ao anatin'izay ary jereo koa ny fampiakarana atao amin'ny mpiasa-mpanjakana fa maninona raha natao amin'ny tovy daholo izy tsy hoe tsy manao tsinitsinina ny hafa akory ampitovinonao zany tsy lasa tsy mitovy zany le fampiakarana le atao amin'le mpiasa-mpanjakana. Dia izay ary no manakatona ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ampahasaivoka anao vetivety aloha ny fandaharam-potoana marana ao ary ny fampahalalam-baovao dia ny fandaharana global news tahaka ny mazatra aorian'izay kosa anao narahantsika ilay série Gli saison faharoa izy ty épisode faharaiky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo aorian'ny Gli kosa no anarahantsika ilay horonan-tsary Animals ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny raha mpitsindray tompoko.